dia fahameravana rehetra indray tonga soma tsara eto amin'ny chaîne voalohany indrindra aloha dia tiako ny saotrana rehetrarehetra satria tratratsika ilay tanjony tratratsika ilay arivo subscriber na 1000 abonné zany eto amin'ny chaîne dia tena isaorako be dia be nareo rehetrarehetra izay nanampy anahy tamin'izany efa vitako tao amin'ny Facebook ny fisaorana fa averiko eto indray satria ity ny tena chaîne ity ny tena eto amin'ny YouTube ny tena izy zany dia tena tiako averina ny fisaorana anareo rehetrarehetra izay nanaraka anahy hatramin'izay nareo izay voavaoaka vao nanaraka anahy kanefa tsy namela fa manaraka anahy hatramin'izao sy nareo izay lasa namako mihitsy ary satria noho ny YouTube nareo izay natoky anahy sy nino anahy hatramin'izay ka hatramin'izao dia nareo izay nanampy anahako be dia be mihitsy ny anjarany chaîne-ako amin'ny olona rehetrarehetra dia isaorako be dia be nareo rehetrarehetra mihitsy betsaka nareo no olona tsotra manaraka anahy fotsiny izany hoe sady tsy namako no tsy avako fa tena hoe tiany zavatra mankafy ny zavatra ataoko dia manampy anahy dia tena isaorako be dia be mihitsy nareo amin'izany araka ny lazaiko efa lasa namako daholo nareo zao sady zany dia dia saotra betsaka dia tsy androko ny azahotsika telo arivo roapolo tsy haiko ny amin'ny teny malagasy fa 3000 abonné 5000 abonné tsy haiko 100 millions abonné sa ahoana ingany nareo ka anaraka anahy foana mandrakizay raha ohatra ka mbola misy ny YouTube zay ny amin'iny dia manarak'izay androany zany dia tag no ataoko ho anareo nisy nangataka izy ity satria ozy izy hoe mba hovana kely miala amin'ny ilay resaka fampianarana maquillage zany dia mba manaova tag ianao dia ity tag ity hitako tao amin'ny YouTube 30 ny isan'ilay fanontaniana fa nisy nasoroko kely satria efa nivaliko taloha sy ohatr'izany dia navadiko tamin'ny teny malagasy moa zany le izy mazava ho azy le fanontaniana dia amin'izay afaka valiko amin'ny teny malagasy dia ny anaran'le izy zany get to know me tag na hoe mianara mafantatra angambany izay angambany ny anarany amin'ny teny gasy dia endahoary ok dia ny fanontaniana voalohany avy amin'ny anaran'olo-kafa ve ny anaranao tsia daholo mivaliny izy rehetrarehetra na ny anarako eto amin'ny YouTube na ny tena anarako na ny anaram-bosotro satria paty mbola tsy anarako ihany zao fa anaram-bosotro fa non tsy misy tsy avy amin'ny anaran'izaniza fa anarana pseudo tiako ampiasana fotsiny dia izay no antony faharoa patiko avy amin'ny Patricia anarako Patemy dia izay ny fiantsonanako hatramin'ny 6e dia tsy avy amin'izaniza dia tomoina ny Irina anarako tena anarako gaga ngaminareo tomoina ny Irina ny tena anarako tomohina ny Irina anaram-borona izy io zany hoe tsy avy amin'ny anaran'olo-kafa fa anaram-borona dia izay Colombe ovina ianao no nitomany farany tonga dia hiditra amin'izany vetsika tamin'ny nahafatesan'ny bebe anay efa ray volana izay voalohan'ny volana novembre izy no nandao an'ity tany ity dia tamin'izay non tsy tamin'ny nahafatesana nitomany farany fa tamin'ny andro nandevenana anazy sabotsy iray asabotsy zay tamin'ny ray volana zany mananjanaka ve ianao iny tompoko mananjanaka ray vavy kely raha olo-kafa ianao mety ho namany tenanao ve ianao raha olo-kafa dia tena meilleur ami amin'ny tenako mihitsy ny zahako satria raha olo-kafa koa dia ohatrany hoe tonga dia ho fantatro hoe ohatrany ahoana manao namana anahako mijahako tsy dia olona tsy dia misokatra tsy dia mora vakina zany raha ny tena marina fa za mahay mamaky olona be dia raha ohatra ka olo-kafa zany dia haiko mamaky anahy mampiasa sarcasme matetika ve ianao
tsy haiko loatra no namadika an'le resaka le teny hoe sarcasme amin'ny teny malagasy fa angamba azonareo rehetra ny dikan'le sarcasme dia ny valiny indraindray eny matetika azo atao hoe matetika ahoana reny ilazako an'izany sarcastique ako misy namako ato amin'ny YouTube tsy tian'izay toetra izay mihitsy mbola tsy nataoko taminy kosa aloha le izy fa zahako sarcastique sarcasme mampiasa sarcasme be lehibe matetika fa misangisangy foana no tena ampiasaiko an'le izy raha tsy hoe rehefa le annoyed le ennuyé dia mampiasa sarcasme ihany koa ako dia no valany ina ny zavatra hitanao voalohany amin'ny olona na hoe tandrotandronao voalohany amin'ny olona énergie négative énergie zahako zany sensible be mihitsiny ako amin'ny resaka énergie indrindra fa hoe négative énergie raha ohatra hoe mahita olona voalohany fotsiny ary tonga dia fantatro hoe tsy tia anaty olona ity na hoe tia anaty olona ity le négative énergie zany tonga dia tsapako voalohany indrindra raha ohatra ka na tsy miteny ary le olona fa le énergie tonga dia tsapako raha ohatra hoe tsy faly le olona no tonga ako zany ohatra zao hoe misy ohatra hoe fivoriana ohatra dia le olona miandry eo tonga dia tsapako avy hatrany ny énergie an'le olona raha ohatra ka hoe tsy faly izy fa tonga eo ako dia zay matetika tonga dia lasa tsy mahazo aina be mihitsy ako satria za tsy tia miforcer situation tsy tia manery toe-javatra zany dia raha ohatra misy an'izay tonga dia tsapako zay dia tonga dia miala ako matetika fa tena sensible be mihitsy amin'izay resaka énergie ratsy zay ina ny lokon'ny masonao marron marron clair zany hoe barmaso zany raha ny tena marina tsy barmaso be fa barmaso ok fantenina manaraka ina hono ny fofona tianao indrindra fofona tiako indrindra fofona ahoana reny ilazako an'izany hoe tsy ranomanitra le izy fa fofona tiako indrindra za tia fofona amin'izao fa efa niova fofona tiako amin'izao tsy inona fa taloha mamy be foana ny fofona tiako fa amin'izao lasa fofona matotra nefa maivana zany hoe mazefatra tsy hoe mazefatra masikety ny tiako lazaina amin'le mazefatra somary mazefatra kanefa maivana ihany koa tsy haiko ny ilazana anazy matotra zany fofona matotra fa tsy antitra akory fa matotra le Chloé Mademoiselle vao aingana ako no namofona an'le izy tamin'ny magazine zay voarahako efa ela be tiako le izy zareo ohatr'ireny zany ny fofona hoe tiako raha ohatra ka hoe tianareo fantatra atraiza ny lavitra indrindra le anao alavitra ny tranonao aty raha ohatra zany hoe tranoko zao any Madagasikara dia aty Hawaii ny lavitra indrindra tena lavitra tokoa tsy haiko loatra le fantaniana fa angamba mahalaza anazy zay taiza ianao niteraka tany Madagasikara tao Antananarivo tao amin'ny HGRA za niteraka manana biby fiompy ve ianao ao an-trano tsy manana sady tsy mahazo manana zay ato amin'ity condominium ity tsy mahazo manana biby fiompy na dia trondro ary aquarium tsy mahazo fa tsy mahazo satria tsy mipetraka tsy anay le trano fa hofaina dia zay ny antony manana ray tapo ve ianao manana zokila ray iza no namanao voalohany indrindra iza zany meilleur ami anao voalohany indrindra i Jennifer ny anarany zay ny meilleur ami hoe tadidiko zany fa alohan'izay ohatra tsy dia tadidiko
fa i Jennifer no anarany mbola mpinamana zay hatram'izao be dia be ny sarina hita mbola kely nalaina hoe tamin'ny fête d'anniversaire fête d'école zany hoe namako be mihitsy zany izy tamin'izany dia somary fanalavitra kely zay avy eo satria nifindra sekoly izy fa mbola mpinamana zay hatram'izao amin'ny Facebook ao izy coucou Jennifer fatako ndrifa mijery vidéo ako firy ny alavanao tsy fantatro amin'ny metatra tompoko fa fantatro hoe ambaniny 1m50 iny tompoko za fohy kely hoanareo zay mpijery anazy sy efa niona tamiko tany amin'ny mitapy tanytsika niaonana taty Hawaii fantatrareo fa za fohy fa nareo niaona tamiko taty ny akabeazanareo koa fohy fantatro tsara mihitsy fa lavanao za fotsiny fa fohy koa nareo fa zako fohy kely 4'9" no raha amin'ny teny amerikana fa fantatro hoe ambaniny 1m50 aloha firy ny firenena efa notsidianao roa ihany zany hoe Madagasikara sy United States USA manana ny faniriana ho an'ny Japon zay amin'ny herintaona dia mety ho telo zany ina no taranja tianao sy alana ina ny taranja tianao sy alanao indrindra tany amin'ny lycée iresaka momba zay taranja tiako indrindra angamba raha tany amin'ny lycée fa tsy tany amin'ny collège tany amin'ny lycée taranja tiako indrindra ny anglais satria mora be amiko le izy tsy hoe mora be moa zany fa mora voarayako satria efa ndresaka anglais isanandro tao an-trano zay satria ny vadiny mamako tany niapetraka taminay tany-dago dia teny anglais isanandro ao an-trano zay dia mora be amiko no nandray anazy zany taranja tsy tiako indrindra dia ny matematika miovaova foana ny mpampianatra anay dia ny farany lasa mpampianatra tsara fanabe zay ny mpampianatra matematika fa tsy haiko hoe tsy mahay manazava lesona ve sa hoe inona nahazo moyenne foana fa tsy tiako tsy tiako tamin'ny lycée taty koa mahazo moyenne ihany fa tsy tiako le matematika ohatrany hoe tsy hitako zay andraisana anazy amin'ny tena fiainana andavanandro satria raha teny anglais ianao miteny anglais foana ianao any mandrindry ny tontolo andro isanandro aty dia izay zao zavatra ampiasainao isanandro eny tompoko za littéraire raha tsy fantatrareo inona no voalohany zava-pisotro tianao indrindra zava-pisotro tiako indrindra za aloha tia jus be mihitsy ny ako tsy dia tia soda za fa te koa tia te be mihitsy koa ako tia dité inona reny zava-pisotro tena hoe tiako indrindra jus de jus tsy haiko ranom-boankazo fotsiny ranom-boankazo dia tiako zay ranom-boankazo dia ny faharoa biby tiako indrindra ny saka tonga dia zay ny saka za tia saka be mihitsy dia ny fahatelo ranomanitra tiako indrindra ranomanitra tiako indrindra amin'izao dia avy amin'ny Jessica Simpson le izy tsy dia tadidiko ny tena anarany fa apetrako eto ihany rehefa ohatra ka tadidiko fa avy amin'ny Jessica Simpson no namoaka anazy iza no anarana nomenao ny zanakao na homenao ny zanakao Rina Bella fiantsona anazy miala tsy fa tena maty be loatra ity lokomety ity dia ohatrany tsy afaka mea fa marary molotro fa Rina Bella no anarany zanako Rina Bella izy ireo youtubeur tianao indrindra
tiako daholo malagasy youtubers satria namako daholo zareo dia manjary miangatra be raha ohatra ka hoe isafidy olona ray fa ny amerikana angamba no teneny koa Nicole Guerrero angamba teneny tsisy angamba filazako ny anarany fa Nicole Guerrero or Guerriero there Nicole Guerriero and the Close Encounter na Jen the Carly Bible and the Sophia Chang na iza mo na nalan ni Shen so statistic na Shen fa Sophia Chang naman Jen is pinti ko Holly Anna Ri si mbola tiako izy na dia sara fa manao vidéo izy tatoato raha ny asiatika daholo zany milasaiko anareo zany afa tsy Nicolas Carly Bible ienga zay angambany mety soratako ety andra ohatra ka nisy adiniko fa ohatran'izay nitsaroko amin'izao dia ny fanontaniana farany ina ny zavatra fanaonao nefa tsy dia tsara zany hoe ina ny mauvaise habitude anao anankiray kamo itoboko za kamo vavy matetika dia kamo raha ohatra zao hoe misy zavatra tokony ataoko nefa ny tsy voatery ataoko zao dia izao dia aleoko manao matory na aleoko mijery télé mijery Netflix zay vao manao an'ilay izy indrindra fa zao za lasa reny zao tena maika tena aleoko matory foana raha ohatra ka misy fotoana azoko matory akoatra ny manao zavatra hafa dia aleoko matory angamba fantatrareo tsara ny tiako lazaina amin'izany reny rehetra indrindra fa renina zaza mbola kely raha ohatra ka misy possibilité anaovako zavatra hafa akoatra ny misy possibilité ny atoriako akoatra ny manao zavatra hafa dia aleoko matory dia za zany kamo fa mila motivation mila motivation dia angamba zay indray raha zany fanontaniana androany 5 izy ireo tsy dia foy dia enganeka nanampy anareo zay amatatra anako bebe kokoa raha ohatra ka mbola misy fanontaniana tianareo apetraka dia angamba afaka manao fanontaniana sy valiny indray tsika manaraka amin'ny herintaona angambany dia ihany koa mba lasalazao anahy ihany raha ohatra ka misy vidéo mbola tianareo ataoko amin'ilay 5 days holiday satria somary mila hevitra ihany ako satria mbola betsaka ny vidéo mbola mila ho atao dia zay indray raha dia misaotra betsaka nareo rehetra nijery sy naharitra hatramin'ny farany dia manaraka indray filma daholo dia misaotra betsaka nareo nijery an'izay vidéo zay hatramin'ny farany raha ohatra ka tianareo ilay izy dia aza dino manome j'aime na pouce en l'air aza dino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy be dia be raha ataonao mahay mampoana ilay izy dia eto ny vidéo manaraka